fahatsiarovana ny nidiran'ny tompo tao Jerosalema. Isaorana ne ilay avy amin'ny anaran'ny tompo. Hosoavina ne ilay avy amin'ny anaran'ny tompo. Ankalazaina ne ilay avy amin'ny anaran'ny tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia faly azy mitsidika ny tokantranontsika mianakavy amin'ny Alahady 10 volana Aprily 2024 fankalazana ny sapakazo sady fandiniana ny fijalian'i Jesosy Tompo. Anomboantsika mianakavy ihany koa ny herinandro masina. Ka ny vaky-teny izay aroson'ny fiangonana ary mampiditra antsika eo amin'ny fandiniana an'izay lalam-piainana nozoran'i Jesosy mba ho famonjena an'izao tontolo izao. Izay mpaminany amin'ny 5:17 ka hatramin'ny 7 laza hoe tsy nafiainiko tamin'ireo nandahtsany tavako ary fantatro fa tsy homenatra. Faminaniana melo momba ny anjohan'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ity faminaniana izay mpaminany ity. Faminaniana mesianika hoy ny mpandalina ny soratra masina. Faminaniana manambara ny fanekena lalina nananan'i Jesosy hoentiny mamonjy ny zanak'olombelona rehetra. Ambaran'izay fa na dia anatin'ny fangirifiriana lalina aza ny zanak'Andriamanitra dia mbola afaka nankahery ireo reraka tamin'ny teniny. Nekeny ny fampijaliana rehetra nahatra tamin'ny vatany mba hatanteraka izay voalaza momba azy. Satria hoy izy hoe natolotra tamin'ny pikapokany ny lamosiko ary tamin'ireo nanongotra ny volombavako ny takolako ary ny tavako tsy nafieniko tamin'ny latsa sy ny rora. Io fanekena nataon'i Jesosy zanak'Andriamanitra io nahatanteraka ny famonjena n'izao tontolo izao. Masinda Paoly ao amin'ny Filipiana 2:9 ka hatramin'ny 12 dia mbola milaza ihany koa ny toetra nananan'i Jesosy hoe ny latsa tena ho ambany izy ka nasandratra Andriamanitra ambony indrindra. Ambara amin'ny Masinda Paoly amin'reto kristianina tao Filipo fa tsy afa-misaraka velively ny fanekena sy ny fanetretena. Ary io no nasehon'i Jesosy teo am-panatanterahana ny iraka nankininy ray taminy ohatra ho antsika manaradia azy. Ny fanekena dia fanafoanana ny sitrapon'ny tena mba hahafahana manatanteraka ny sitrapon'ilay naniraka. Ka na dia tao amin'ny fomba an'Andriamanitra azy izy dia nilatsa tena ho mpanompo ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia fahafatesana mahafabaraka satria fahafatesana mpanompo teo amin'ny azy fijaliana. Ovaly ny fanekena sy ny fanetretena nananany kosa dia natsangan'Andriamanitra izy ary nasandra ny ambonin'ny zavatra rehetra mba handohalika amin'ny avokoa ny lohalika rehetra ary mba hiaiky ny lela rehetra fa izy ny tompo efa niditra ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Dia io Jesosy nandresy ny fahafatesana io nanolotra ny tenany teo amin'ny azy fijaliana no ambara amin'ny Masinda Luka ao amin'ny 7:1 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny tantara ny fijalian'i Jesosy Kristy ka ilay vaky-teny fohy moa no raisitsika amin'ity fifampizarana ity. Ka ho indrindra ary Masinda Luka mitantara io fijalian'i Jesosy Kristy io. Tantaran'ny fijaliana izay namonjen'i Jesosy an'izao tontolo izao no tsarotsika manomboka izao herinandro masina izao. Fampianarana naverimberin'i Jesosy tamin'ireo vahoaka ny haino azy no tanteraka amin'ity evanjely nosorata amin'ny Masinda Luka ity. Dia ny anolorany ny tena ny ho faty ho famonjena ny olombelona rehetra na ny marina na ny tsy marina, na izay nino azy na izay tsy nino. Eto dia asehony fa tsy tsara izy na anameloka fa izy no manaiky ho tsaraina so elohina. Ny solo vaika ny ratsy fanahy sy ny mpamon'olona izy araky ny nambarany ihany fa tsy ny hafaty ny ratsy fanahy no sitrany fa ny alany ny ratsy fanahy amin'ny elony ka ho velony izy. Dia tanteraka amin'ny Barabasy io fampianarana io. Fampianarana ho an'ireo rehetra milaza ao mpanaradian'i Jesosy ihany koa ity tantara amin'ny fijalian'i Jesosy Kristy ity izay tsy inona fa fanatanterahana hatramin'ny farany ny teny nomena. Ny ainana ny fanekena sy ny fanetretena mba hahafahana mamonjy ny hafa ary izay mahafony ainy
no azo azy any amin'ny fiainana mandrakizay, satria tokoa tsy nijanona teo amin'ny tantarany fijaliana sy ny nahafatesan'i Jesosy ity tantarany jaliana ity, fa tonga ho any amin'ny fitsanganako velona izay ankalazantsika ny Paka. Ka ny vokatry ny fanekena sy ny fanetretena iaretana fijaliana dia mitondra makany amin'ny fitsanganako velona ahazahoana ny fiainana mandrakizay. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa anay izany, dia androtsaka nitsodraniny amintsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitantana amin'ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra dia samy ho ten'Andriamanitra ary.